La 4G Batelma vous présente Ny vaovao. Voalohany ka hatramin'ny 13 Desambra ho avy izao ararotiny fihenam-bidy miavaka amin'ireo entana maro isan-karazany. Batimax, la qualité au meilleur prix. vous présente Ny vaovao. Nanomboka androany tetsy amin'ny sisy vato ny dinika sy fioanam-be-pirenena anangonan-kevitra mahakasika ny fitakiana ireo nosy malagasy aty amin'ny ranomasimbe indianina. Ahitana solotena avokoa ny faritra 20 eto Madagasikara ao anatin'izay fionana izay. Nivoaka androany ny voka-pifidianana vonjy-maika tamin'ny fifidianana ben'ny tanàna sy mpanolotsaina ny tanàna ho an'ny faritan'Antananarivo. Ho an'Antananarivo renivohitra manokana nahazo salanisa 870 isanjato ny kandidanaina nandritoana avy amin'ny IRD. Mbola iray rivo-doza Belinano mandrafitra ny toetry ny andro ny tapan'ny avaratry ny nosy. Mahatratra 300 kilometatra isan'ora ny rivotra entana ary mizotra manatsimo andrefana izy amin'izao fotoana izao raha ny vaovao ray. Nesorina tamin'ny ilay tompona ndraiky mpanjakana nampiasa ny fiara plaque rouge nanaovana tête de cortège. Ilay fiara ary nandeha ny fanadidina amin'izao fotoana izao. Tsy misy ambony lalàna eto Madagasikara hoy ny Premier Ministre lehibe ny gouvernement. Eo amin'ny maresaka iraisam-pirenena, herinandro manatantara mahakasika ny fanovana eo amin'ny tontolon'ny fisotrononoana any Frantsa. Ny alarobia izao no atolotra izay fanovana izay amin'ny gouvernement any an-toerana. Androany nisy ny famorina ireo tompona andraikitra isan-tsokajiny. Ny atididiny eo avy hatrany. Finaritra tompoko lahy sy tompoko vavy fotoana vaovao eto amin'ny Kolo TV ka manasaloara araraka izany hatramin'ny farany. Nanomboantsika ny vaovao nanomboka androany tetsy amin'ny sisy vato ny dinika sy fioanam-be-pirenena anangonan-kevitra mahakasika ny fitakiana ireo nosy malagasy aty amin'ny ranomasimbe indianina. Ahitana solotena avokoa ny faritra 20 eto Madagasikara ao anatin'izay dinika izay. Henri Flore. Noho izany indrindra no nikarona izay mety anarana malagasy ny antsoina ireo nosy ireo. Nosy sambatra no glorieuse, nosy kely no Juan de Nova, nosy bedimaky no Basas da India, nosy ampela no Europa. Ho fanoizana ny fitakiana ireo nosy malagasy nanomboka androany ary farina ny alarobia faraiky ambin'ny folo ny volana desambra izao etsy amin'ny sisy Ivato ny fikaonandoha ho fiara-mientana aneo hevitra mahakasika ireo nosy malagasy manodidina ny Madagasikara ireo. Saika ahitana solotena avokoa ireo faritra 20 eto Madagasikara ao anatin'izany. Atrikasa efatra samihafa no iokaonandoha mandritra ity fotoana ity. Ao ny atrikasa voalohany, voamera ny fiveloman'ny malagasy. Atrikasa faharoa, voamera ho an'ny taranaka mifandimby. Atrikasa fahatelo, voamera ho an'ny fandriampahalemana. Ary ny atrikasa fahaefatra, voamera ny fiandrianam-pirenena, lalàna fifandraisana iraisam-pirenena, géopolitique. Fotoana izao iarovana ny tombotsoam-pirenena sy anehoana ny fimbonam-po sy fitiavan-tanindrazana raha nambaran'ny Premier Ministre lehibe ny gouvernement nandritra ny kabary fanokafana. Amin'izao fotoana ahafahantsika mampiseho izao indray izany firaisam-pirenena izany, izany ambom-pirenena izany, izany fitiavana tanindrazana izany amin'ny alalan'ny hetsika fampivondronana ny heritsaina sy ny herim-po ao anatin'ny toe-panahy mamalagasy antsika. Ka fotoana dia fotoana tokoa izao ny mba ampisehoantsika ny eran-tany fa tena firenena manana maizy azy i Madagasikara amintsika. Ankehitriny dia ny fijoroantsika mitaky ny fiandrianam-pirenentsika amin'ireo nositsika ireo dia fanehoantsika mazava eo amin'ny mason'izao tontolo izao fa mbola tsy maty ary miredareda ato am-potsika ny afim-pitiavan-tanindrazana ka isika taranaka teorina dia manome hasina ary mijoratrany amin'ny fanohizana ny tolona amerenana tanteraka ny fahaleovantenan'ny ty Madagasikara tanindrazantsika ity.
no mafisy ny premier ministre lehibe ny gouvernement ihany koa fa fotoana tokony hanahoana ny ambom-pirenena izao. Mitaky fandraisana anjara mivantana avy amin'ny tsirairay ny fanangonan-kevitra ao anatin'ity atrikasa ity, izay nandraisana mazava ny lohahevitra hoe nosy malagasy ary am-pirenena sy lova ho an'ny taranako. Nanomboka androany ary aritra 3 andro araka izany ity dinika ity. Ny alarobia ho avy izao no atolotra ny filohan'ny Repoblika ny Madagasikara Rajoelina Andry ireo antota-kevitra voango nandritra ny fotoana ireo. Ny famarana ity dinika nosy malagasy ity izay atrehan'ny ny filoham-pirenena. Mahakasika izay dinika nosy malagasy izay hatrany dia nisy ny fanehoan-kevitr'ireo tompona ndraiky mpanjakana, mpanao politika sy olom-pirenena tamin'ity androany ity. Ny antsipirin'izay izay nangony Henri Florian. Fitakiana ny nosy malagasy, fotoana tokony hanehoany ny vahoaka malagasy sy vakivolony ny firaisan-kina, ny fotoana tahaka izao, izay amin'ny fitakiana ny amerenina ireo nosy malagasy amin'ny anaran'ny Madagasikara. Raha ny nambarany tompona ndraiky mpanjakana sy mpanao politika, tafaresaka tamin'ny mpanao gazetiny Kolo TV FM, nandritra ny fanokafana ny dinika nosy malagasy, androany tetsy amin'ny CCI Ivato. Ty moa zany ny filoha Andry Rajoelina dia ny teny hoe tsy maintsy ataontsika izay angatana zany, hanamerenana an'izany ny vahoaka malagasy. Ny mampalahelo anahy fotsiny moa indraindray dia ohatra mbola misy any amin'ny Facebook sy ny tariny mbola misy olona tsy haiko raha malagasy hoe na misandoka anazy ho malagasy fa mametraka mbola olana hoe inona raha ny angatana an'izany fa ny firenentsika raha tsy haitsika mitantana azy dia fa mampalahelo any zany satria tsika malagasy sanatrian'izany tsy hoe ho an'ny zanaka na zafikely ny filoham-pirenena ny nosy reo na ho an'ny zanako sy ny zafikely fa ho an'ny zanaka malagasy rehetrarehetra. Tsy misy maha an'ny frantsay ino dikan'izany tsisy tokony hiadivantsika amin'ny frantsay fa ny fandresen-dahatra fanazavana hoe atony ara-draminy atony ara-dalàna zay zany tokony atao. Efa namoaka ny Nations Unies inge tamin'ny 79 ara-dalàna inge efa nivoaka ka tokony miaraka tamin'ny fanafanana fanjanahantany dia foana zay fakana tany ankeriny zay. Tsisy raha tokony idiran'ny frantsay fa tena fakana zavatra ankeriny ka tokony hosaha zany atsika malagasy hoe président Macron ialanao hitanao fa tsy anao. Tokony hanokana fotoana hanehoana fa mitaky ireo nosy ireo isika malagasy mba ho hitan'izao tontolo izao fa miompeo isika rehetra hoy ny manam-pahaizana iraisam-pirenena. Sensibilisation l'opinion publique zay ihany no ahafahana mandresy frantsay. Tsy mampiasa basy, tsy mampiasa tafondro fa izay ihany no andresena frantsay. Sur le plan international zany ny opinion publique ny tena matanjaka dia au niveau national zany misy ny tokony atao hoe sit-in au niveau ny ambassade frantsay consulat rehetra eto Frantsa, ny alliance française eto Madagasikara ampisehoana an'izao tontolo sy ny frantsay indrindrindra hoe tena mitaky an'io zany vahoaka malagasy isaky ny vendredi io par rapport règlement an'ilay litige tsy mijanona mihitsy dia ao koa zany nareo mpanao gazety nizay hoe radio sy télévision miara-mirono ny resaka an'io 3 fois par semaine momba n'le ilna ny importance sy ny enjeu ho amin'ny Madagasikara. Zay zany le izy ary ny au niveau sous-régional etsehana SADC, COMESA, ny COI. Hevitra maro samihafa ao anatin'ny tanjona iray araka izany no andrasana avy amin'ireo mpandray anjara rehetra mandritra ny 3 andro etsy amin'ny CCI Ivato ity. Nivoaka androany ny voka-pifidianana vojomaika ny fifidianana ben'ny tanàna sy mpanolo-tsaina ny tanàna ho an'ny faritanana Antananarivo. Ho an'ny Antananarivo renivohitra manokana nahazo salanisa 770 faingo 380 isanjato ny candidat 9 andrizetona izay natolotry ny IRD. Yves Richard. Androany no nivoaka ny voka-pifidianana vonjomaika avy amin'ny sinina ny voamera mahalotena misahana ny fifidianana. Tamin'ireo fari-piadidim-pifidianana 770 manerana ny faritanana Antananarivo. Ny fampizaran'ny IRD sy ny antoko-tiky Madagasikara ary ny tsy miankina ny salanisa. Raha ny forona ny vokatra vonjomaika amin'ny ankabeny. Tao amin'ny distrika n'Ambohitra Atrimo, commune Ambohitra Atrimo ohatra. Mitarika ny kandidara Hermanantsoa feno fidy malalana antenaina avy amin'ny tsy miankina manana isam-bato 570 na 530 isanjato. Manaraka ny kandidara Jona Sol Clovis Arthur avy amin'ny IRK
manana isam-bato 1,7 na 3,57 ampy fitopolo isan-jato. Any amin'ny distrika Andramasina commune Sabotsy Ambohitrombokosi indray. Rabe ary manana Claude avy amin'ny antoko malagasy miara-miainga manana isam-bato 3,7 na 8,7 isan-jato. Andria Manampisoa ary Safidy avy amin'ny vovonana IRK manana isam-bato 2,7 na 2,7 isan-jato. Any amin'ny distrika Anjozorobe commune Lakamisy mitarika ny kandida avy amin'ny IRK Razafy Manjato Andria Manampisoa Abel manana isam-bato 9,5 na 1,7 isan-jato. Manaraka azy Andria Manjato Justin avy amin'ny Antsimiankina manana isam-bato 5,10 na 4,4 isan-jato. Any amin'ny distrika Anjozorobe ao amin'ny commune Ambatomanoina mitarika eo amin'ny larana voalohany Razana Jatovo Sylvain avy amin'ny Tsimiankina manana isam-bato 5,9 na 3,7 isan-jato. Raymond Cédric avy amin'ny antoko malagasy miara-miainga manana isam-bato 2,7 na 3,7 isan-jato. Ho an'ny distrika Antananarivo commune Antananarivo Renivohitra kosa indray. Andria Tsitohainanaina avy amin'ny vovonana IRK manana isam-bato 7,703 na 8,7 isan-jato no mitarika eo amin'ny larana voalohany. Manaraka ny kandida Randria Masonorina avy amin'ny antoko Tiako i Madagasikara manana isam-bato 7,703 na 4,7 isan-jato. Tafiakatra 3,30 ankilan'ny fitarainana voaraina andritra ny fifidianana be ny tanàna sy mpanolontsaina ny 17 Novambra lasa teo. Niseho tamin'ny endriny maro ny tsy fanarahan-dalàna araka ny fanazavana no entiny voamera mahaleo tena misahana ny fifidianana trany. Commune Antananarivo Renivohitra, Fokotany, Ankadibonganlefa, Tranganisy, isan'ny Nanatsabato, 420, ny isan'ny Bilatatokana, 400. Fokotany Angaragara, Fokotany Anosipata, Fokotany Mahamasina, Fokotany Tanimpokon'olona Isofy, tsy nihidy intsony ny fonosana, mirakitra ireo antolona taratasy fifidianana tonga teny amin'ny sampana Mpanisabato. Andrasana hatramin'ny alarobia ho avy izao ankilan'ny mivoka-pifidianana vonjimaika ho an'ireo fari-piadidia-pifidianana sasany manerana ny Madagasikara. Ny fahatarany ny fikirakirana ny vokatra no nampisatra izany toy ny tany mahajanga sy ny maro hafa raha ny fanazavana hatrany. Mahakasika izay fifidianana izay hatrany misy ary miatra ny lalàna amin'ny fen'ny fifidianana eto Madagasikara. Malalaka ihany koa ny fametrahana fitoriana momba izany. Io ny tenina tsipin'ny ministry ny atitany sy ny fitsinjaram-pahefana ho an'ireo izay mikasa anohitra be fahatany ny voka-pifidianana. Ivy Risaratra. Tokony halavirina ny fitarihana savorovoro anoherana ny voka-pifidianana. Misy ary miatra ny lalàna amin'ny fen'ny fifidianana eto Madagasikara hoy ny ministry ny atitany sy ny fitsinjaram-pahefana ka mananjo ametraka fitoriana izay manana ny pirofo ara-dalàna momba ireo endrika tsy fanarahan-dalàna. Tany republikanina Madagasikara ary fatripanajany demokrasia isika. Izay nahita fa misy tsy mety amin'ny fizotran'ny fifidianana na fataterahana azy dia manaraka ny lalàna misy eto Madagasikara misy ny rafitra rehetra miandraikitra an'izany. Mametraka eny atao hoe fitoriana na requête eny dia anjaran'ny rafitra ara-pitsarana dia ny tribunal administratif tsirairay avy zany no mandinika sy manapaka ny momba izany toe-javatra izany. Nanamafy izany ihany koa ny kandida be ny tanànana Antananarivo Renivohitra Naina Andria Tsitohaina. Nambarany fa ampitoniana ny tokony andrasana ny vokatra ofisialy avy amin'ny fitsarana misahana ny ady amin'ny fanjakana. Tsy fifidianana fotsiny no mahatonga ny kandida sasatsasany hitrotra. Fa ny azo tenenina hoe mety fahatahorana noho ny zavatra maizina sy ny fitantanana tsy naomby tao amin'ny commune. Fa ny mponina tokony miandry ampilaminana ny voka-pifidianana izay omeny fitsarana rehefa ho avy ny fotoana. Ny fikatsahana ny tombontsoa ambony commune iandreketany ao anatin'ny fiaraha-miasa amin'ny fanjakana Foibe no tokony hojeren'ireo be ny tanàna voafidim-bahoaka manomboka izao.
Nanamafy ny fahavonona ny ara entana amin'izay famitrahana ny fampandrosoana miainga avy eny amin'ny komuna izay ny gouvernorana Analamanga. Ahoana moa ny anapin'ny gouverneur ny maire raha ohatra ka hoe maire ny gouverneur zany tia hampandroso dia maire manakana fa mihitsy manantena fa amin'ireo lanireo tsy dia hisy vato manohana intsony satria efa maire matoy izy ny fidim-bahoaka dia hampandroso le commune fa zay ny teneniko hoe tsy ataoko hoe tsy mifankandraikitra zao fa mifanampy ny gouverneur natao hampandroso resaka fampandrosoana. Zava-dehibe amin'ny fampandrosoana ny Madagasikara ny fitantanana ny komuna. Azo ataony miara-mientana anafanganana izay fampandrosoana izay. Hoy Atrandro tompon'andraikitra mpanjakana sy kandida nanaovana fanadihadiana androany. Tontolon'ny fampianarana nakaton'ireo mpikambana avy ao anivon'ny CSS androany ireo vavahady fidirana ny Université Antananarivo. Ny tsy fisian'ny vahaolana azo tsapahi-tanana avy amin'ny ministera PIA no antony izany raha ny fanazavana azo io nasaina. Mihamafy hatrany ny endrika fitakiana ataon'ny CSS sampana Antananarivo. Androany nakaton'izy ireo avokoa ireo vavahady fidirana eto amin'ny Université Antananarivo. Tapaka vokatra izany ny fifamoivoizana ka voatery mivily lalakafa ireo izay hanao raharaha eto amin'ny Université Antananarivo. Ny ato ihany koa ny fampianarana ankoatra ireo izay mpianatra nanala fanadinana. Efa tapaka tamin'ny zoma ihany fa hoe hikatona ny vavahady. Fa nampandrenesana ny tompon'andraikitra hoe aza ampidirana ty anatin'ny campus ny tomobile raha ohatra ka mety misy ny mahamaika. Eo anatrehan'izay zany dia manatanteraka an'izany ny CSS sampana Antananarivo ny androany. Mety mitoy raha pitso ihany koa izany rehetrarehetra zany. Amin'ny larobia moa dia eny Vontovorona ny CSS no mifampiresaka amin'ny mpianatra ao anatina efitrano fianarana. Ny an'ny mpampianatra mpikaroka sy ny mpikaroka mpampianatra dia miandry an'izay vahaolana izay azo tsapahy ny tanana satria misy zany ny valiny azo tsapahy ny tanana ny rasana fa ny olona ety zany efa leony le mifampiresaka dia mifanimetoky dia rehefa avy eo mivoaka misaraka dia tsy hitandray zany ny metotoy iny. Mivoatra ny varavaran'ny ministera hoy ny ministra tompon'andraikitra raha nanontany ny mpanao gazety momba ity raharaha ity. Ny varavaran'ny ministera dia nisokatra foana hatramin'izay ka hatramin'izao amin'ny CSS ary tsy ny CSS ihany fa eo koa ny syndicat-ny mpandraharaha ary mazava ho azy eo koa ny association ny mpianatra isan-karazany. Ireo no telotoko mahasamandro ao anatin'ny enseignement supérieur sy ny recherche scientifique. Tsy eny amin'ny arabe akory no anaovana grève dia vita ny fahitana vahaolana fa tsy maintsy ny fifampiresahana hatrany no ahafahana mandroso ary ahafahana mijery ny zavatra azo atao. Misy zany ny azo atao teo dia ny eo dia efa nivitaina, misy ny mbola tsy afaka atao fa tsy maintsy miandry fotoana dia tahak'izay zany ny zava-misy amin'izao fotoana izao. Raha ny fampitamba vaovao iray anoho ny fitokonana ny CSS Antananarivo ao amin'ny andron'ny rampitso. Manoloana izany tokony hitady vahaolana maharitra ny eo anivon'ny CSS Antananarivo sy ny ministeran'ny fampianarana ambony hisoroana ny fiaton'ny fampianarana toy izao hoy ireo mpianatra eny amin'ny Université Antananarivo. Lafim-baovao hafa kosa indray voasambotra ny hariva teo teny Anosy manantena Ajanirina Adina voaroroy amina raharaha fakana-kely ny teratany vahiny izay nikarohana hatramin'ny volana Martsa lasa teo. Io raharaha io izay nampiantona mpitsara miisa 5 noho ny fanomezana fafana vonjy-baika azy tamin'izany fotoana. Gaëtan Andretsilavo. Nitondra fiaran'ny assistant parlementaire teny Anosy no nahitana sy nahavoasambotra ny manantena Ajanirina Adina voaroroy amina asa fakana-kely ny teratany vahiny nokaroy ny mpitandro filaminana hatramin'ny volana Martsa lasa teo. Raha ny loharanom-baovao azo, saika hitsoky izy no izao voasambotra izao. Tany amin'ny fitsarana Tomasina tsy hivona no nisy didy fampisamborana azy. Arak'izany, averina ny Tomasina izy mandra-piandra ny fotoam-pitsarana raha ny loharanom-baovao azo hatrany. Ity raharaha makasika ny Ajanirina Adina ity nampetona mpitsara miisa 5. Antony, ireto farany nanome fahafana vonjy-maika ny Adina na teo aza ny fanakanana nataon'ny fampanoavana ao amin'ny fitsarana ambaratonga voalohany ao Tomasina. Ny volana Novambra 2024 manantena Ajanirina Adina ny voalaza fa nikotrika ny fakana-keriny karana mpandraharaha tao Tomasina. Efa voaroroy tamin'ny fakana-keriny karana mpandraharaha iray tao Antsirabe ihany koa manantena Ajanirina Adina ary nahazo fahafana vonjy-maika ihany koa tamin'izany. Tsy hivona hatrany, kandida solombavambahoaka mpisolo-toerana atao amin'ny distrikan'ny Fanadina manantena Ajanirina Adina tamin'ny fifidianana solombavambahoaka natao teto amin'ny firenena
ny 17 Mey 2024 lasa teo. Lisitra tsy miankana no nirotsahany tamin'izany fotoana. Lany teo anivon'ny asam-bomiera teny amin'ny lapan'ny Tsibazaza ny volavolan-dalàna amatsimbola ny fanamboarana ny tetezany Mangoky. Io ny volavolan-dalàna io izay hiakatra séance plein air eny an-toerana Rampitso. Ka eto Andriatsilavitra. Nodinina teo anivon'ny asam-bomiera teny amin'ny antenimieram-pirenena Tsimbazaza ny maraina teo ny volavolan-dalàna amatsimbola ny fanamboarana ny pont Mangoky any amin'ny lalam-pirenena Fasivy faritra Antsimo Andrefana. Ny vokatra aloha izany dia lanin'ny solombavambahoaka tao anatin'ny travaux de commission io fampisamboram-bola io any avy amin'ny OFID na ny Fonds de l'OPEP pour le développement mitetina eo amin'ny $2 eo ilay famatsimbola. Rampitso niakatra séance plénière na fivoriana azy rehetra hatrena io volavolan-dalàna io. Tombony lehibe ho an'ny faritra ny fahavitany ary hiteraka fampandrosoana ho an'ny firenena ihany koa. Araka izany, tsy tokony hisy ny sakana. Tsy tokony hisy ny sakana satria entina fampandrosoana ny Madagasikara, fampandrosoana ny faritra Atsimo Andrefana aloha amin'ny voalohany indrindra fa i Madagasikara iray manontolo. Fantatritsika tsara fa amin'ny faritra Atsimo Andrefana iny misy ny lemaky Bamangoky izay mamatsy arabary ny amin'ny ampahany be dia be ny famokaram-bary eto Madagasikara. Misy io pont io dia misy prise d'eau izay entina koa zany amatsiana rano amin'ny ampahany amin'ny fanamboarana ny lemaka amin'ny faritra Mangoky iny. Isan'ny tetikasa goavana indrindra eto Madagasikara ny fanamboarana ny tetezany Mangoky izay mirefy 700 sy 700 metatra. Mitotaly 420 tapitrisa $, na 1,7 lavitisa ariary ny volana tanterahana ny fanamboarana ny tetezany Mangoky, miampy ireo fotodrafitrasa hafa na ny aktivité connexe. Hiteraka fampandrosoana ara-toekarena ho an'ny mponina manodidina ny 2,5 tapitrisa ny toerana ny fahavitany. Isan'ny mitondra fampandrosoana maharitra ho an'ny Madagasikara ny toekarena manga. Ho fampiroboroboana izany nitsangana ny tetikasa toekarena manga tanterahany FAO ary vatsian'ny gouvernemanta Japony vola. Fanadina. Misedra volana maro na ny mpanjono na ny aran-dranomasina eto Madagasikara. Isan'ny goavana indrindra amin'izany ny fiakaran'ny hafanan'ny tany, ny faharefon'ny fanjonoana sy ny fidinan'ny vokatra azo noho ny tsy fananana traikefa sy tsy fisian'ny fanaraha-maso. Manoloana izany indrindra, nitsangana ny tetikasa toekarena manga ahatra 3 taona ary vatsian'ny fanjakana Japony vola. Tetikasa ahafahan'ireo mpanjono malagasy mahazo fiofanana makasika ny fomba fanjonoana matianina sy ny fitandrona ireo faritra masina voaro. L'objectif, c'est d'améliorer la sécurité alimentaire des communautés de pêcheurs qui vivent au niveau des récifs coralliens. Tanjona telo goavana no ifantohan'ity tetikasa ity. Ny voalohany dia ny fizorona makany amin'ny fahaleovan-tena ara-tsakafo, indrindra ho an'ireo fivondronan'ireo mpanjono eto Madagasikara. Hisy noho izany ireo hetsika samihafa entina hanatsarana ny aran-dranomasina. Ny faharoa kosa dia ny fanamafisana ny traikefa ho an'ireo mpanjono ahafahana mampitombo ny vokatra azo. Ny fiadina amin'ny tsy fandriam-pahalemana an-dranomasina kosa, no tanjona fahatelo n'ity tetikasa toekarena manga ity. La lutte contre la pêche illégale. Fanainga matanjaka tokoa amin'ny fampiakarana ny atrikarenan'i Madagasikara ny toekarena manga. Isy ny atrikasa ho tanterahana mandritry ny 2 andro andrafetana paikady entina hampiarana izany tetikasa izany. Mahakasika ny toetry ny andro kosa indray mbola ilay rivo-doza Belona no andrafitra ny toetry ny andro ho an'ny tapany avaratry ny nosy mahatratra 30 kilometatra isan'ora ny rivotra entina ary mizotra amin'ny Atsimo Andrefana izy raha ny vaovao voaray. Volana Sabrina. Dia efa misamboaravoara ny ranomasina, tsy misahatra milatsaka ihany koa ny orana izay milatsaka mitsapitapo, dia rivotra ihany koa izay efa manomboka fa mitsotsoka ny rano eto Mahajanga. Vokatra izy rehetra izay ary tamin'ity tontolo androany ity dia miakatra avokoa ireo vato rehetra teny amin'ny bord de la mer ny Mahajanga androany nanomboka tamin'ny atoandro teo mandrak'izao ora izay ampitana ny vaovao amin'ny enora sasany izao. Tafakatra ety amin'ny arabe na ety amin'ny fandehanana ny mpandeha avokoa ireo vato lehibe sy ny vato marobe ihany koa atosiky ny ranomasina
vokatry ny samboaravoara ny ranomasina eto Madanga izay noho ilay andro ratsy lehilahy ity. Amin'ny ankapobeny ihany koa efa mandray teny fandrisy azy avokoa ny tompona ndraiky sy ny mponina manodidina ny lehibe fokontany 420 adoraty ny distrika ny Mahajanga voalohany dia efa samy nanapaka ireo hazo izay ahina hitera-doza ny mponina rehetra eto Mahajanga. Izany dia mbola mihainohaino ny atao tokantrano ny tsirairay avy ny amin'ny mety fandalovana ity rivo-doza be lehilahy izay fantatra fa anisany voakasika ary voafaritra tafiditra ao anatin'ny faritra mena i Mahajanga ny fandalovana ity andro ratsy ity. Amin'ny ankapobeny izany dia mbola tsy misy aloha miainana fohy fa ny rano miakatra kosa dia efa hita amin'ireo fokontany iva toy ny fokontany tsara rano ambony, tsara rano ambany, Mavoky, Fefeo, Aranta, Ambalavola ihany koa dia isan'ireo fokontany izay mizaka anterinandro rehefa tonga ny fotoam-pavaratra indrindra moa amin'izao fandalovany rivo-doza be lehilahy izao. Raha ny fampitam-baovao iray avy eny amin'ny sampana mpamantatra ny toetry ny andro any amin'ny 20 kilometatra avaratra Soalala no misy ny foiben'ilay rivo-doza be lehilahy. Mahatratra 30 kilometatra isan'ora ny rivotra entiny ary 20 kilometatra isan'ora ny tafiotra entin'ity rivo-doza ity. Mizotra mianatsimo atsimo andrefana amin'ny aingam-pandeha 20 kilometatra isan'ora. Loza mitatao na loko mena vokatra izany ny faritry Boeny, Besalampy, Orafembe, Maintrano, Mahevatanana, Kandreo, Antsalova ary Miandry Vazo. Loza manambana na loko mavo kosa ho an'ny faritry Bongolava, Belotsiribiny, Morondava, Mahabo ary Manja. Foana ny filazana loza ho an'ny faritry Nosy-Be, Ambanja, Analalava, Antsohi, Boriziny, Mampikony ary Tsaratanàna. Entanina trano ny mponina mba hanaraka ny toromarika omen'ny tompony andraikitra indrindra ho an'ireo mpampiasa ranomasina sy ireo mpiandrika mba tsy hanao izany intsony mandra-palasa ny rivo-doza. Tonga eto amin'ny fotoana dokavarotra isika aoriana izay natatsika ny zanam-pandaharana ny hoavy. Ny hitantsika ao anatin'izany dia ny asan'ny hoe ahoana no natongavana amin'izany hoe prévisionista izany. Eo ihany koa ny tohan'ny raharaha plaque rouge rehefa avy eo ary. Gouty manolotra ho anao sakafo. Ie, nandeha lavitra be mihitsy vao nahita ny akora tsara indrindra anaovana madeleine. Waay, madeleine any Gouty kay, fanemana niany. Gouty madeleine tena tsara sady malefaka aok'izany. Misy enina be zao anaty fonosana iray. Gouty madeleine 10 séries ariary. Vokatra ny orinasa JB. Gouty, tous les plaisirs de la vie. Accord de crédit, alors que tu étais encore en pleine conversation, pas de panique. Quand il n'y en a plus, il y en a encore. Avec SOS Crédit, Telma te dépanne gratuitement en crédit. Et la grande nouveauté, avec SOS Offre, Telma te dépanne aussi gratuitement sur tes offres préférées Yellow, Moore, First Premium et Telmanet. Tape vite le dièse 111 étoile 3 dièse. Geox, Puma, San Marina, Unisa, Tamaris, Guess, Minelli, JB Martin, Adidas, Fossen, Asics, New Balance et Ralph Lauren. Boutique Le Coin des Marques, un grand choix de parfums, montres, sacs et chaussures de marque. Alors, venez découvrir notre boutique Le Coin des Marques, des articles de marque pour hommes, femmes et enfants. Le Coin des Marques, à Faravouch, téléphone 033 71 848 68. Gouty manolotra ho anao sakafo. Surprise en madeleine ça. Viens nanao. Ie, super maman mihitsy nanao andry madeleine matsiro be ireo. Nandeha lavitra be mihitsy vao nahita ny akora tsara indrindra anaovana madeleine. Saika nangalarany kisa le akora. Fatafatsoka ihany maman. Waay mama! Nanafana be aza ny andro tany na mbola tratry ny orana ary maman dia tonga tetỳ an-trano ihany le izy. Sady mahay lakozy be mihitsy maman dia io le madeleine. Waay! Madeleine any Gouty kay, fanemana niany. Gouty
Gouty Madeleine tena tsara sady malefaka aok'izany. Misy enina be zao anaty fonosana iray. Gouty Madeleine 10 sy 10 ariary. Vokarin'ny orinasa JB. Gouty, tous les plaisirs de la vie. Velona eto amin'ny fampalalam-baovao isika. Ireo lalana andalovana sy fianarana ho atao raha teo mpamantatry ny toetry ny andro na prévisionista indray no entina aminao anatin'ny zanam-pandarana ny ho avy ho amin'ny ity androany ity. Ny antsipirin'izay izay entin'ny volana Sabrina. Anisan'ny asa mbola tsy dia mahasarika ny tanora loatra ity asa famantarana ny toetry ny andro na prévisioniste raha ny atao amintsika. Lalana sy fiofanana maro no atao raha te matianina amin'io asa io. Isan'ny fototra amin'izany ny fananana baccalauréat scientifique alohan'ny hidirana any amin'ny sekoly ambony. Mba ho lasa mpamantatra ny toetr'andro zany ianao dia voalohany indrindra aloha mila manana baccalauréat scientifique, izany hoe série C na série D, dia manao faninanana hidirana any amin'ny sekoly polytechnique eny Vodivorona. Dia rehefa afaka amin'ny faninanana ianao dia mianatra mandritra ny 5 taona dia mivoaka ingénieur mpamantatra ny toetr'andro. Misy koa nefany eny Ivato sekoly zany manofana teknisana ambony, dia miofana 3 taona ianao eny dia teknisana ambony fotsiny ianao zay eny amomba ny famantarana ny toetr'andro. Fa raha te ho lasa ingénieur dia tsy maintsy mbola pina 2 taona indray eny amin'ny sekoly polytechnique Vodivorona vao mivoaka ingénieur. Ny taranja siantifika sy ny teny vahiny no tsy maintsy vezina araka izany raha te hisehatra amin'ity asa iray ity. Dia afatra ho an'ny ankizy zany raha tian'izao zany ianao te ho ingénieur mpamantatra ny toetr'andro dia mila mianatra mafy momba ny matematika, ny fizika, teny frantsay, indrindra moa fa ty teny anglisy dia tena ilaina mihitsy amin'ity météo ity satria misy ilay foibe maneran-tany momba ny famantarana ny toetr'andro, izany hoe io famantarana ny toetr'andro zany tsy voafetra hoe Madagasikara fotsiny fa misy iraisan'ny nosy manodidina, iraisan'ny firenena manodidina ary iraisana maneran-tany. Dia ny tenim-pirenena voalohany ampiasainao dia ny teny anglisy, izany hoe mila manana be dia be ny teny anglisy raha te ho tonga tsara toerana zany eo amin'ny famantarana ny toetr'andro. Amin'ny vanim-potoana andrividoza tahaka izao dia saika mitodika ny fioben'ny sampana famantarana ny toetry ny andro avokoa mason'olona rehetra ary mety misy manam-panerenanao izany. Malalaka hatreto fidirana amin'ny lalam-piofanana io na dia vitsy aza ny fianarana ambony mampianatra izany eto amintsika. Nesorina tamin'ilay tompona ndraiky mpanjakana ny ampiasan'ny fiara plaque rouge nanaovana tête de cortège ilay fiara ary mandeha ny fanadinina amin'izao fotoana izao. Tsy misy ambony lalàna eto Madagasikara hoy ny Premier ministre lehibe ny gouvernement Youna Saina. Taoriny niparitany sary tamin'ny tambazotra tserasera sy tamin'ny fampalalam-baovao maro nandray andraikitra ny fitondram-panjakana ka notsoana tamin'ilay tompona andraikitra nampiasa azy ilay fiara plaque rouge nanaovana tête de cortège tamin'ny namary azy. Ankoatra izay nampiatona tamin'ny asany ihany koa ilay mpamily. Tsy ekena ny fampiasana fiara-panjakana ivelona ny asa hoy ny Prime Ministre androany raha nanontany ny mpanao gazety momba ity tranga ity nandritra ny lanona-mpanokafana ny dinika nosy malagasy teny amin'ny CCI Ivato. Efa nijerena isan'ny tompony ny fiara iny isan'ny tompony mampiasa, izany hoe fanjakana ny tompony fa mampiasa ilay fiara amin'ny fotoana izao dia efa mandeha ny lamina amin'ny fakana ny demande d'explication amin'ilay izy dia fanesorana tamin'ilay tompony andraikitra ilay fiara nanomboka omaly ary hitanareo fa tsy azotsika kena mikasika azy. Tsy andeferana ireo tompona andraikitra ambony sy mpiasa-panjakana manararaom-pahefana sy mandika ny lalàna amin'ny feny fampiasana ireny fiara-panjakana ireny raha ny fanazavana hatrany. Lafim-baovao hafa kosa indray miditra antrehatra amin'ny fanadiovana tanàn'Antananarivo amin'ny fanesorana ireo faky ny fikambanana tsy miankina amin'izao fotoana izao. Ny tsy fampiny fitaovana ampiasaina no manasarotra ny fanadiovana hoy ny teo anivon'ny tale jeneraly ny Samva Youna Sainatra. Ambolana maro no nivangongo ny fako teto Antananarivo renivohitra ary ny amafy izany tao tanatin'ny 2 herinandro tamin'ny fahatongavan'ireo voankazo indrindra fa ny litchi.
nandray andraikitra vokatra izany ny fikambanana tsy miankina maro teto Antananarivo niara-nisa lahy sy ny vondrona nanala ireo fako niaraka tamin'ny Samva nanomboka ny herinandro teo. Nanatina ny Samva hoe inona ny vahaolana iarahana miasa dia nanao antso izahay nangataka tamin'ny olona rehetra nanao tolo-tanana dia tonga daholo ny olona opérateur maromaro tokony fitaovana maromaro tonga dolidoly nanampy amin'ny fanorolano izay antso izay. Eto izay dia mamerina fisaorana ny governerana Antananarivo satria tonga izy namary ny antso na dia efa tamin'ny lahadiera moa izany izay nanomboka ny teasy ity natao ilay izy andraikitra niraisina ilay izy fa dia tonga daholo ny olona rehetra nanome tolo-tanana. Fiara 720 no mitaona ny fako amin'ireo bakan-jordira mahery ny 520 eto Antananarivo hoy ny tale jeneraly ny Samva antony mampanano sarotra ny fanadiovana. Voalohany indrindra aloha izany dia isaorana ny malala-tanana rehetra izay nanampy ny Samva. Mazava ho azy moa izany ny fitaovana nanana Samva dia fitaovana benina fa tsy multi-benina. Nefa ny baka izay ananana mipetraka amin'ny tanànatsika dia manana 271 point de collecte sika izay vy izy ireo tokony multi-benina zany ny tokony ampiasainy ny Samva. Tsy maninona nefa zany na multi-benina na benina fa 13 voiture tomobile 320 no misehatra na mpisehatra ao anatin'izay raika amin'ny 720 izay dia hitatsika fa lavidavitra. Mitony fanalana ny fako eto Antananarivo renivohitra amin'izao fotoana izao. Miara-misa amin'izany ny fanjakana sy ny sehatra tsy miankina. Etsy ankilany tokony andray ny andraikitra tandrify azy ihany koa ny olom-pirenena tsirairay. Isany amin'izany ny fanariana ny fako anatin'ny toerana voatokana. Eo ihany koa ny fanajana ny ora fanariana ny fako anatin'ireo bakan-jordira. Mirongatra ny asan-dalo sy ny vonon'olona amin'ny distrikan'ny Sandra faritra Mahatsatra ambony amin'izao fotoana izao. Nisy olom-bavimbovaka voafidy tany an-toerana hatramin'ny nahavitan'ny fifidianana ben'ny tanàna afara teo miisa 5 ireo namony ainy vokatra izany. Gaetan Andriatsilavo. Tsy mijanona amin'ny alatromby miditra amin'ny resaka valifaty sy ady politika ny fifandonana eo amin'ny dahalo sy ny mponina any amin'ny distrikan'ny Sandra hatramin'ny nahavitan'ny fifidianana ben'ny tanàna afarany teo miisa 5 ireo namony ainy vokatra izany. Ary amin'io commune ny fanjakana Andriamalama ny Zomaitsara io ao ny tena mitoby ny dahalo ary ao ny tena misy ny basy mahery vaika ao fanjakana ankoatrany ny Majorivo sy Ambalamidera 2. Ka ireo zany ny tena hoe hangatahana amin'ny mpitondra fanjakana indrindra fa amin'ny lehibe ny mpitandro ny filaminana amin'ny SAIG sy ny miaramila fa tena ny amin'ny défense fa tena mila vonjy tena vonjena mihitsy io commune reo. Ao ny tena fohy be tena ataoko hoe fohy be ny dahalo miaraka amin'ny basy mahery vaika dia vao maly firy hatramin'ny nahavitan'ny fifidianana ben'ny tanàna 5 izao nefa maty tao amin'ny commune fanjakana io dia maty vonoana amin'izao tsy misy raha fa dia vonoana fotsiny amin'izao. Isan'ny mahasarotra ny ady amin'ny asan-dahalo amin'ny toerana raha ny fanazavana ny tsy fahampiny ny mpitandro filaminana ny dahalo ambony latabatra ary indrindra ny fitsidiny kizo ao amin'ny tetiny manody. Ny dahalo ambony latabatra mbola tsy foagna, mbola vao manao ny dahalo ambony latabatra. Ka raha tsy foagna ireo dahalo ambony latabatra ireo ikizo tapony manody io mba petraka ny toby miaramila. Izahay ne matoa mahasamy teny izany ary matoa tena miteny izany amasanaki sandranay fa ngay tsy ho mpandalo na hoe olo tsy mahalala ny tsy hafantatra an'izany hoe tanindrazanay izany ao amin'ny distrikan'ny Sandra. Ka io tetiny magnody io zany ny tena ao kizo ary ao ny lalan'ny dahalo mitondra ny omby mivoaka aty Ambohimasoa sy ny Befeta sy ny sisa. Ka raha io kizo io amin'ny tetiny magnody io no voambiny misy ny toby miaramila tena hita hoe mba na dia tsy ho zato mba afaka miaina ny vahoaka ao amin'ny distrikan'ny Sandra. Isan'ny mampanano sarotra ny famerenana ny fandriampahalemana ny toerana ihany koa araka izany ny fiparitahan'ny basy sy ireo fitaovam-piadiana mahery vaika. Efa misy ny dinam-pokon'olona raha ny fanazavana hatrany saingy misy faritra sasany tsy ahitana izany. Totosany sabotsy lasa teo ny hetsika fambolekazo sy fanadiovana manodidina ny faritra ny Fary Andrakibo
izay nokarakarain'ny association Sauver Andrakiba tao Antsirabe. Nantsipirian'izay zay entiny Kolo TV Antsirabe. Hetsika fambolekazo sy fanadiovana ny faritra manodidina ny fariana Andrakiba. Io no hetsika izay nokarakaran'ny association Sauver Andrakiba na ihany koa isika rehetra hiaraka navitra ny fariana Andrakiba. Zanakazo miisa 540 eo ihany no volena tao anatin'izany hetsika izany, izay nahitana ireo olon-tsotra, fianakaviana, fikambanana ary orinasa maro samihafa tonga nirodrodina maly ny fanentanana izay nataon'ireto mpikarakara ireto. Tanjon'izao hetsika izao ny hamerenana indray ity farihy ity ho maitso mavana tahaka ny tany aloha sy ho fiarovana ny tontolo iainana. Andrakiba izay farihy mampalaza ny tanàna Antsirabe ary anisan'ny mahafinaritra ireo mpizahatany no mitsidika azy. Ankehitriny anefa dia niaina tanteraka ity farihy ity izay mamatsy rano fisotro madio ho an'ny mponina Antsirabe, ka izany indrindra no nahatonga ireto olon-tsotra tsara sitrapo ireto nanao izao hetsika izao fanavotana ny fariana Andrakiba. Entoko nahatonga ilay inisiativa zany tamin'ny tsangatsangana ty dia nahatsapa fa mihena be le rano ary tena mihena tena lasa ambany be raha eo amin'ny 8 à 10 mètres eo zany zao fiainan'ny niveau-n'io rano io par rapport amin'ny niveau initial. Dia nahatsapa tena zany fa manana didy zany zahay satria mahatsiaro tena teraka avy eto Antsirabe dia mba manana didy ho atao amin'ny tanàna Antsirabe. Fa ny tanjona zany dia hoe mba hiverenan'ny maitso indray zany ty ohatra ny taloha. Ary ny tiako marihana zany tamin'ity fambolena zanakazo nataonay ity dia tsy ohatra ny fambolena hazo ohatra ny mahazatra hatramin'izay fa tena nanao lavaka fotsiny ndray herinandro manindrotra zany nanao lavaka fotsiny aloha ary tena lavaka hoe 60 x 60 zany natao. Dia taorian'izay amin'izay nanisy zezika sy fasika dia miaraka amin'ny tany dia androany amin'izay zany vita zay rehetrarehetra vao nanomboka namboly androany. Raha ny fantatra avy eo anivon'ny ministeran'ny tontolo iainana sy ny ekôlôjia ary ny ala dia mbola tsy nisokatra ny fotoam-pambolekazo hatreto, na izany aza dia nidera manokana ny fahatsapahan-tenan'ireo mpikarakara ny avy eo anivon'ny ministeran'ny tontolo iainana sy ny ekôlôjia ary ny ala eto vaky nakaratra. Tsy mbola nanao ouverture officielle ny fanjakana amin'ny resaka fambolekazo nefa ny vahoaka ny tompon'ilay inisiativa zany na ilay fahatsarovan-tena hoe tena efa mitohaka amin'ny tenda ny faritrany ny fariana Andrakiba. Raha toa ka mandalo zao tsika dia mahita an'ilay fantsona fa misy fantsona anankiray eo efa tsy ao anaty rano intsony. Safe zany tena faran'izay nidina mihitsy ny voan'ity ranona Andrakiba ity tena tandindomindoza ny resaka adduction ana rano zany ho atsika mponina eto Antsirabe. Tena midera ny hetsika, midera ny fahatsarovan-tena fa tena efa raha eto Antsirabe manokana zany dia tsapa fa tena tonga saina ny vahoaka, tonga saina ny olon-tsotra. Tsy hijanona hatreto izao hetsika izao ny tompon'andraikitra fa hitohy hatrany ny hetsika fanentanana ho fanavotana ny fariana Andrakiba izay hita fa tena latsaka katerena ankehitriny. Dia zay mamarina vaovao tamin'ity alina ity. Ankasitrany ianao nanaraka izany soafa tsara atao. Voalohany ka hatramin'ny 13 Desambra ho avy izao ararotiny fihenam-bidy miavaka amin'ireo entana maro isan-karazany. Batimax, la qualité au meilleur prix. Vous a présenté Ni Vavao. La 4G by Telma vous a présenté Ni Vavao.